Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Dia falindray isika ry havana tonga amin'izao fotoana ho an'ny fandaharana teo afaka va ianao izao, ary tsofina rano ity fotoana androany ity izay iarahantsika eto indray ianona ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ho tena fotoana tsy andalo fotsiny aminao fa hitondra fahasoavana lehibe ho an'ny fiainantsika sy ny tokantrano misy antsika tsiraray avy ho an'ny fanahintsika indrindraindrindra. Ary satria moa an'Andriamanitra izao fotoana izao dia ambaran'ny baiboly hoe kino amin'i Jehovah ny asanao ary matokia azo fa ho ataony tanteraka dia ho akintsika amin'ny tompo ty fotoana androany ity, apetrakitsika amin'Andriamanitra mba tena hiasa mahery amin'ny fiainantsika tsiraray avy Andriamanitra hiara hivavaka foy isika. Ry Andriamanitra rainay io, mbola misaotranao indray izay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zanako alay tokana, nomenao ty fotoana androany ity iainona ny afatra avy amin'ny teninao, araka ny teninao nandefa ny teninao ianao ahasitrana anay ary anafaka anay amin'ny longoa zay ny anjaranay. Dia amin'ity androany ity Jesosy Tompo, ho tahinany ny teninao zay ambara eto, hitondra fahasoavana, hitondra hery, fanafahana sy famonjena lehibe ho an'ny olona rehetra zay manaraka izao fandaharana izao, ary na iza miaino zao afatry ny teninao zao dia tsapa fanafahana sy famonjena lehibe tokoa izy. Voninahitry naranao masina rery any amin'ny anaran'i Jesosy Tompo nangatahana izany. Halleluja, halleluja, amen. Amin'ity androany ity ry ralahy sy anabavy manaraka izao fandaharana izao dia mafaly any hitondra afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay hitondrana fampianarana sy fampahirezana eto, ahafahako mitondra izany afatr'Andriamanitra izany aminao androany. Dia fifaliana lehibe ho ato koa no ananatsika izao fotoana izao andrenesantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ny apôstôly Paoly aty amin'ny Romanina 10 dia milaza andininy anankiray, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny andininy voalohany manao hoe, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izao no vaky le tenin'Andriamanitra manao hoe, ry rahalahy, ny rin'ny foko sy angatahako amin'Andriamanitra ho an'ireny dia famonjena. Io lehilahy miteny ao amin'io andinin-tsoratra masina io ry rahalahy sy anabavy dia tsy vitsy ny olona tsy mahalala azy, fa isan'ireo iraka ny rahan'i Jesosy Tompo, isan'ireo apôstôly zay ny rahan'ny tompontsika izy anambara ny famonjen'Andriamanitra. Fantatsika tsara fa ny apôstôly Paoly dia tsy mpivavaka fanekibondreniny na mpanaradian'i Jesosy atrina olona azy, fa ny tapaky ny fiainany teo alohany nanarahany an' Jesosy aza dia olona nanohatra an Jesosy izy. Tsy niara-dia tamin'ny tompo teo amin'ny fiainana izy, fa nanaraka fiainana hafa mihitsy izy. Ary ny fitantaran'ny baiboly aza raha mamaky ny boky ny asan'ny apôstôly ianao dia zao hoe, ny sambotra ireo zay nanaradian'i Jesosy ary nandefa azy tany an-trano maizina no nataony zany lehilahy zany. Fa tamin'ny fotoana anankiray zay nofidian'Andriamanitra sy notendren'Andriamanitra, de nantsoan'Andriamanitra ho amin'ny famonjen'Andriamanitra io lehilahy io. Ny zavatra nagaga dia io moa Andriamanitra mamindra fo am'izay mindrano fo. Tsy niantso olona efa mpivavaka Andriamanitra, tsy niantso olona efa malaza ho mpanaradian'Andriamanitra Andriamanitra, fa i Paoly zay olona nanenjika azy mihitsy. Raha mamaky ny asan'ny apôstôly 5 ianao de nahita hoe na ny fomba nresahan'i Jesosy taminy teo an-dalamben'i Damaskosy zay mbola izy mifofofo fandrahonana sy fanenjena ny fiangonana iny azy, dia nahitanan'i Jesosy ny teny hoe, nahoana no manenjika ianao, izao no Jesosy zay enjehanao. Ny antso an'izany lehilahy zany Andriamanitra, navelany ny elony,
no fafany ny fahotany rehetra tsy notsarovany ary nambarany Jesosy fa fanaka nofidiny aza io lehilahy io mba hitondrana ny anarany amin'ny firenena rehetra amin'ny jentilisa eny atrany amin'ny mpanjaka azy satria ao anatin'ireny olona rehetra ireny karazan'olona misy eto ambony tany ity ireny dia te amonjy Andriamanitra manana drafitra mitondra famonjena ho antsika zanak'olombelona Andriamanitra de novonjeny Paoly lasa olom-baovao izy tonga olona voavela eloka izy lasa mpanompony Jesosy Kristy izy ary raha nisy ny apôstôly zay atao hoe navita asa fanompona lehibe sy ny songadina tamin'ny andro ny asan'ny apôstôly eo amin'ny tantarany fiangonana manaradian'i Jesosy tahaka atsika izao dia isan'ny lehilahy navita i Paoly misy andinitsoratra ny masina ny amin'ny bokon'ny Timoty any de nambarany hoe natateraka ny fiazakazahako aho izy ary ankehitriny de tehirizinao ahy ny satroboninahitra ny fahamarinana zay nolazain'ny tompo mena zay ty azy araka ny teniny ry havana izay mandre zao tenin'Andriamanitra izao manana famonjena lehibe ho an'ny fiainatsika zanak'olombelon'Andriamanitra ary am'izao zasy ianao miteny izao de tsy mbola tonga ny ora izay nampitsara an'Andriamanitra ny fitoriana ny famonjen'Andriamanitra amin'ny zanak'olombelona fa mbola maniraka mpanompo marobe eto ambon'ity tany ity izy nomeny afatra hoe mandehana mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ka izay mino atao batisa de ho vonjena izy hitanao tsara fa tena tokana ny baikon'i Jesosy ho an'izay ny rahany anambarany teniny dia anambarany io famonjena io maty teo amin'ny azo fijaliana ny tompo voalaza ny soratra masina hoe maty noho ny fahotantsika izy dia nalevina ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina izany fahafatesan'i Jesosy zany sy ny nandevenana azy ary nitsanganana tamin'ny maty de noho ianao no antony te amonjy anao Andriamanitra noho izasy anao no antony nanolorany izany famonjena lehibe zany maty amonjy atsika Jesosy de nalevina izy ary natsangana tamin'ny maty izy tamin'ny andro fahatelo rehefa manolotra ny fiainatsika ho any Jesosy isika manantona an Jesosy marina amin'ny fotsika rehetra isika ary manaiky azy fa izy no tompo sy mpamonjy amin'ny vavatsika sy ny fotsika de lazaiko aminao fa izany no famonjena ho anao ny baiboly dia milaza ny mindro manina toko 10:7 hoe satria raha manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao f'Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty de ho vonjena ianao hitanao zany fa rehefa novonona teo amin'ny azo fijaliany Jesosy nalatsaka teo ny rany nalevina izy ary natsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo dia mba ho famonjenatsika no antony zany zavatra izany ary lazaiko aminao tsara fa ny antony nanomezan'Andriamanitra anao vava io de tsy isakafoanana fotsiny io fa io vavanao io mihitsy no anaiky zany famonjen'Andriamanitra izany misy moa ny olona tsy mety mba anaiky mihitsy ny vavany hoe mila ny famonjenao a Jesosy raisiko ny famonjenao ianao ny tompo sy mpamonjy ahy fa ny fomba fitenin'ny olona de hoe mivavao anay mpanota ny olona misy vava hafa no asainy manaiky famonjenao azy fa izy tsy avy mihitsy fa eto dia milaza zava-marina aminao aho misy vavy ianao io efa nampanakenao an Jesosy ve io vavanao io ny baiboly any amin'ny Nomery toko 4:7 de milaza manao hoe izay nolazainareo eo anatreako Jehova no ataoko aminareo raha manaiky zany ianao androany hoe vonjena amin'ny anaran'i Jesosy aho iakeko ny famonjen'Andriamanitra de ao ataon'Andriamanitra aminao zany ianao aza miandro hoe tonga ao an-tranonao ato Jesosy nanao akanjo fotsy lava be de nanolotra anao ny famonjena hoe ity ny famonjena ry zanako tsy zany no fomba nataon'i Jesosy fa naniraka Mosesy mpanompon'Andriamanitra moa de nanao fanambarana lehibe hoe
mpanompon'andriamanitra raha lahnareo tahaka aozy izy no irahiny tompo oeo aminareo. indray mandeha nisy lehilahy anankiray fanoarana nataony Jesosy lasa tany amin'ny fahaverezana izy ao amin'ny filazantsarany Lioka 4:12. tantarany Lazarosy sy ilay lalam-panakarena no ahitana an'izany tantara zany, de ny tantarany baiboly hoe rehefa nijaly tany amin'ny fiainana tsy hita io lelam-panakarena io, satria tamin'ny androm-piainany dia tsy mba nieritreritra zany anatona an Jesosy zany izy, tsy nanana fotoana akory izy anolorany ny fiainany ho an'Andriamanitra. de ny zavatra rehetra moa misy farany maty izy, rehefa maty izy dia nijaly tany amin'ny fiaina tsy hita izy. de ina zavatra nyteneno ny baiboly, ny antso any Abrahama teny ampita teny izy raha nijaly tao amin'ny fiaina tsy hita, de ny antso izy hoe ry Abrahama raiko ozy mba irao Lazarosy anendry ny rano amin'ny ratsan-tanany ho ataony amin'ny lelako fafadiranovanao anatin'ity lelafo ity. ary vanaraka izany rehefa tsy voavany Abrahama intsony ny olana, satria nisy tevana mankadiry, nisy antsana lehibe nanelanelana azy mianaka. de hoy ilay lehilahy hoe raha tsy azo atao ary zany ry Abrahama raiko, manana raha lahadimy any ambonin'ny tany, mba irao Lazarosy andeha any fandrao ho tonga anambara amin'ny marina rehetra, fandrao mba ho tonga ty am'ty fijaliana ty koa ireo avako sy rahalahako ireo. de ozy izy Mosesy hoe, ozy izy Abrahama hoe rehefa tsy afaka ino amin'ny Mosesy sy ny mpaminany izy, dia tsy ino izy na de isy maty mitsangana azy. ary lazaiko aminao fa Andriamanitra androany tsy aniraka maty, tsy andro ny maty hitsangana nambara ny famonjen'Andriamanitra amitsika, fa amin'ny alalan'ny fandrenesanao ny afatr'Andriamanitra irany ny mpanompon'Andriamanitra tahaka nyzao anio izao, dia te hamonjy anao Andriamanitra. ary vaovao mafano ambarako anao hoe tandroany ianao zay miaino a io tena ty anao Jesosy, te hamonjy anao izy, efa maty noho ny fahotanao rehetra izy, ary miantso anao izy hiverina amin'ny faizany no famonjena ho anao. mila manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavatsika mihitsy isika, ary mino amin'ny fonao fa efa velona Jesosy, tsy eo ambony azo fijaliana intsony izy, efa nitsangana tamin'ny maty izy, ary miandry ny fiverenanao izy. matetika ry havana dia diso hevitra ny olona, iza moa no tsy mila famonjena eto ambonin'ity tany ity, fa diso adresy daholo ny olona zay nitady famonjena tamin'ny havana, nitady famonjena tamin'ny olona zay everina hoe manana fahafahana manatanteraka izany famonjena zany, na ara-bola na ara-piainana andavanandro mihitsy, ara-pahasalamana, ara-belotena sy ny sisy. inona moa no mahatonga ny olona midradradratra fahasairanana etseroa amin'ny andro zao io? misy zavatra banga ao ry havana, ary raha olombelona tahaka anao ihany nitadavanao famonjena, de lazaiko aminao fa tena diso fiatefany eritreritranao, satria na io olona zay andrandrainao hitondra famonjena ho anao io aza mila ny famonjen'Andriamanitra io, mila ny famonjen'Andriamanitra isika rehetra. ary lazaiko aminao fa na de tato anatin'ny baiboly azy dia nisy karazan'olona mihitsy a izay nahitana pirofo hoe diso fiantefa ny fitediavan'ny olona famonjena, no everiny hoe ny mpanjaka no afaka amonjy azy, satria ny mpanjaka mety manam-bola angamba, manam-pahefana angamba, amano i olana eo aminy. andengevakitsika ny tenin'Andriamanitra zay ahitana hoe nisy karazan'olona tato anatin'ny baiboly tena nampalahelo, fa tany aman'olona izy no ny andrandra famonjena. vakitsika ny mpanjaka faharoa 4 manomboka amin'ny 14. ny nataony Elisa tamin'ny sy ny mosary mafy tany Samaria. ary rehefa afaka izany be ny adada mpanjaka ny
mpanjakany Siria namoro ny miaramila ndrehetra dia niakatra ka nanao fairano any Samaria. Dia nisy mosary mafy tany Samaria fa indro nanao fairano azy ireo mandra-patonga ny loha amboriky ho lafo sekely 20 sy ny taimborom-bailala ampaefatry ny kaba ho sekely 5. Ary raha nitsangatsangana teny amboniny manda ny mpanjakany Israely dia nisy vehivavy nitaraina taminy hoe vonjeo aho ry mpanjaka tompoko, ary ho ny mpanjaka taminy ary ho ny mpanjaka raha tsy vonjeny Jehova ianao, aiza mo no amonjeko anao? Amin'ny famolona va sa amin'ny famiazam-boloboka? Hitanao eo ry havana fa ireto vehivavy ireto raha nanatona ny mpanjaka nitady vonjy, satria no hoe veriny hoe io mpanjaka io afaka hanovany fiainana, afaka monjy azy, hamany olana eo aminy zay nitambesatra taminy anafaka azy amin'ny mosary sy ny olana rehetra mianjady amin'ny fiainany. De na io mpanjaka io de namaly hoe raha tsy vonjeny Jehova ianao, aiza mo no amonjeko anao? Inona ny vaolana azoko atao anao? Satria fantatry ilay mpanjaka fa Jehova ihany, Andriamanitra irery ihany no afaka mamonjy ny olona. Ry havana zay mandre zao tenin'Andriamanitra izao, raha androany anao no mila famonjena, androany anao no mahatsapa hoe mavesatra ny fiainanao, de tandremo diso adresy anao ka miantefany amin'olona zay everinao amonjy anao ny eritreritra anao hoe ndeha anaton'andranina, nde hitandivonjy andranina, andende anao an'izao mba tonga ty tantarom-piainako ty iova, fa ny fanatonana n'Andriamanitra irery ihany. Hoy ilay mpanjaka teo amin'ny Samaria hoe raha tsy Jehova mihitsy no mamonjy anao, raha tsy vonjeny Jehova ianao, ataoko ahoana no famonjy anao? Io Andriamanitsika io ry havana mpamonjy izy. Jesosy tompontsika dia nilazany amin'ny Matio 7:20 hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao anome anareo fitsaharana. Rehefa manantona an'Andriamanitra na dia ao an-tranonao ao azy ianao ka manaiky anao hoe Jesosy anao irery ihany no mpamonjy, atolotra anao ny fiainako, mino ny famonjenao efa matono ny fahotako ianao, efa nalevina ianao ary nitsangana tamin'ny maty ianao, anara-dianao a Jesosy. Dia lazako aminao fanam'izao androany zao azany nataonao zany dia hidina eo aminao Jesosy amonjy ny fiainanao izy. Ity misy fijonona vavolombelona ho ambarako aminareo. Tao anatin'ny fiandraketako ny asan'Andriamanitra izao dia pastera mitandrina fiangonana RHEFI any amin'ny faritra varatra Tsinananosy amin'ny faritra Analanjorofiny ao Fenerive-sta Tapitanana. Indray andro dia nitondran'olona vehivavy malemy izahay. Io vehivavy io nalemy nandritra ny fotoana maro ary tsy nitsangana intsony izy. De rehefa nanontany azy hoe inona no niandohan'ny aretinao, de hoe isaky ny tonga ny fotoana fandraisam-bola de manjavona ny masony rehefa manao sonia ny borderon-ny trésor, satria mpiasa-panjakana izy amin'ireny andro fandraisam-bola ny mpiasa-panjakana ireny. Miasa andavanandro tsy maninona ozy izy pastera, fa isaky ny tonga ny fandraisam-bola de manjavona ny masoko ary tsy mahita na inona aho dia pataina mody any an-trano amo, fa zara raha voaray ny karamako izy izy. Ary tateorina izy dia niombo io aretina io, lasa tsy tena mahita tsara aho ary nalemy ny tapako ambany. De romenada zahay ozy izy no tao amin'ny établissement Nisia, toerana nampianarako, no tratran'io aretina io. Tsy fantatra mihitsy zay anton'ilay aretina. Ka
miezaka ozy ny vadiko ny trotroa amin'ny toerana rehetra zay lazain'ny olona hoe ary misy mahay, ary misy mpitahy, ary misy mpitsabo, ary misy mpimasy, ary misy olona afaka itsabo io aretinanao io andao entinany ianao. Indray andro azy izy zay nampatoriana tao anaty lavaka anankiray zay fenomena rano de nesorona ny lambako rehetra ozy izy a dia alefa mandady amin'iny vatako iny ny mena rana am'izay taitra ozy izy dia iala io devolona aretina mampahory ah io. Raha va nanomboka nandady tamiko reo mena rano reo izy dia vao maika ny ombony aretiko ary ny afatrafatra ny antso famonjena avoay ato sy ny sisa io vehivavy io aleko mato zay ahidinareo ato anaty lavaka mena rano ato tany sone rano vongo tany izany lavaka izany. Zava-misy eto amitsika eto amy tanindrasantsika izany mpanompo sampy maro be no efa natoniko ozy efa reraka ozy izy amin'ny fanondromana nataon'ny dokotera satria noeverina hoe aretina azo tsabona ihany tany ambolohan'ny areto fa vao maika nianalemy ao izy izy ary tao anatin'izany de nahagaga koa fa misy fotoana io vehivavy io mahalala sakafo lanin'olona 5 na 4 indray mihinana izy ary tam'izany ara ny filazany vadiny de hoe mety eo amin'ny vary 7 kapoka isan'andro eo no lanin'ny vadiko io izy izy dia ny mpitondra fivavahana tao am'le toerana moa dia tamin'ny toerana ny vavahany dia manome kominio azy isaky ny alahady a satria tsy afaka nandeha l'eglizy intsony izy de indray andro leo aretina ity vehivavy ity efa lany fana efa nieritreritra izy hoe sao de afaty aty aretiny tika hovelako nenina dia andeha mba itediavo olona mivavaka mba ivavaka ao a de tam'izany andro zany no batain'ny vadiny izy ary noetin'olona niala tany an-tranony anantona ny fiangonana izay nisy anay ary rehefa tonga tao izy dia nambarako taminy fa tsy olona ranabavy no mamonjy anao fa mitonanao androany manatona an Jesosy anao manolora ny fiainanao an Jesosy anao tsy maintsy tonga eo amin'ny famonjeny Jesosy anao vo afaka ivavaka ho anao ny mpanompon'Andriamanitra fa rehefa tonga eo ianao a dia mahazo famelan-keloka ianao ary eo arina ny famelan-keloka dia andray fanasitranana ianao satria zay ny voasoratra rehefa nisaotra an'Andriamanitra Davida ao amin'ny salamy 7 ny amin'ny fahasoavana tsapany sy ny fitahina de ozy izy manao hoe misaora an Jehova ry fanahiko misaora ny anarany masina izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina misaora an Jehova ry fanahiko ozy ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra izay namela ny elokao rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay miaro ny ainao tsy hidina ny andavaka hitanao tsara zany fa tsy maintsy mandray famelan-keloka aloha ianao ila iantsona hoe famonjena ny fanahy ary ny ilazana azy eto de hoe famonjen'Andriamanitra famonjeny Jehova tsy maintsy esorona mampalotatsika isika mandray ny famelan-keloka avy amin'ny ran Jesosy zay nalatsany teo amin'ny azo fijaliana isika manantona an Jesosy isika ary rehefa voavela ny eloka de ozy izy Davida izay namela ny elokao rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra eto zany de milaza aminao androany fa tena te amonjy anao Andriamanitra de rehefa nitona nyity vehivavy tantarako aminareo ty hoe mila manantona an Jesosy izy mila manolo tena ho an Jesosy izy zay vo afaka ivavaka ho azy zay satria tsy olona no mpamonjy fa Andriamanitra no mpamonjy tapa-kevitra io vehivavy io ray zany izy pastera ozy no avonjy a inona moa no antony andehanako anatonako anao aty l'eglizy aty fa tsy alova ve za n'olo tena ho an Jesosy de nitarika vavaka foy azy amo nampianatra azy anaiky an Jesosy hoe Jesosy eo atolotra anao ny fiainako ekeko akehitriny fa ianao no mpamonjy mamela ny eloko fa efa maty no ny fahotako teo amin'ny azo fijaliana ianao a nandatsaka ny ranao famelana ny eloko ianao efa nalevina ianao ary velona ianao ankehitriny efa natsangana tamin'ny maty ianao anaradianao ao rehefa vitany zany vavaka
fiaikena teo anatren'Andriamanitra ny elony zany ary nanolotra ny fiainana ho an' Jesosy izy de nametra tanana taminy ao araka ny tenin'Andriamanitra hoe izay zao famantaran'izao no anaraka izay mino ametra tanana amin'ny marary izy de ho sitrany reny zay no nambarany tompontsika ao amin'ny 7:10 marika 1:20 de nivavaka ao an'io vehivavy io aho nanomboka ny tsipatsipaka sy ny nampifanitotsitona azy teo amin'ny siman teo amin'ny tany teo ilay fanamaloto nampahory azy ary nanomboka tafatsangana izy ny atsambontsambotra erany trano de niorakoraka mivady le paster sitrana vado milamina aloha ianao fa mbola devoly mitabataba aloha zany antsika satria miantsoantso izy hoe zay ny tonga aloha tato am'ty vehivavy ty iza moa ianao no androkanay zay tsy alaminy de nahery vaika moa ny fandroana devoly nataonay satria tsy misy maharesy ny anaran' Jesosy na ny fahafatesana azy efa resin'io Jesosy io ary io problema eo aminao io na io olana menjady aminao ilanao famonjenaty sy aroa io ainy Jesosy manafaka an'io ary raha nanantonazy anao hatram'izay efa ely anao ry havana no tsy teo amin'io problemanao io ny zavatra isaorana an'Andriamanitra ry havana ny akarapoka tamin'ny tany io vehivavy io ny afarany rehefa avy ny atsambontsambotra teo dia na tsy aro tena avy tao izy nitsangana izy de nilaza taminay izy hoe lasa ozy pastera ireny fanaratsy nampahory ireny omeo rano aozy troko de nomena rano izy nitsangana izy noentina tamin'ny bisikileta natosika tamin'ny bisikileta izy niditra tao am-piangonana apetraka amin'ny sezafaro eo de mitazona mamikitra amin'ny laseliny bisikileta ny vadiny iny fa rehefa nody izy aveo afaka nandeha tongotra nivoaka ny varavarany fiangonana izy ary am'izao fotoana izao dia lasa mpiara-miasa aminay mpanompon'Andriamanitra am'izany fiangonana ny feneriva-tsinanany zany izy tena mitoro ny tenin'Andriamanitra efa tsy jambatsony ny masony rehefa manao signaturany bordereau any fanjakana any amin'ny trésor izy ary lazako aminao fa maro ny olona zay nahafantatra azy no lany fanary velom-panontaniana hoe taiza no naleanao na asitrananao fa na iza tratra niny aretina anazo anao iny dia ny fasana no ny andry azy ry havana zay mandray zao tenin'Andriamanitra izao ao amin'Andriamanitra misy famonjena ho anao raha tsy vonjeny Jehova ianao atao ahoana ny amonjenao amin'ny olana anao io hivavaka ho anao androany hitarika anao amina vavaka foy ady averenao ao tokantrano zany ary rehefa vity zany de horoako fanamaloto eo amin'ny fiainanao io ary ho tsapanao androany fa isy fanafahana lehibe eo amin'ny fiainanao ary raha marary anao mandray zao tenin'Andriamanitra izao de mety aminao manolo tena ho an' Jesosy androany fa anafaka anao Andriamanitra amonjy anao Andriamanitra raha manana olana lehibe anao na olana amin'ny tokantrano zany na olana amin'ny fidiram-bola olana amin'ny velony tena olana amin'ny tsy fantatro zay olana mahazo anao fa am'izao androtsika izao mo dia afatotry ny olana ny akamaron'ny olona ny aody omeko anao androany ny ody manafaka anao androany Jesosy irery ihany izy no mandravany sarotra rehetra amin'ny fiainanao ary tsy olona iray no hitako fa maro be no efa novonjeny Jesosy ka hitarika vavaka ho anao ao akipi ny masonofinao de asandrato tahaka zao ny tananao dia avereno aloha zao vavaka izao ary rehefa vity zany de toizako vavaka foy fandroana fanamaloto ny fiainanao de anafaka anao Andriamanitra alefa azy hivavaka isika Jesosy io avereno araka izany misotranao androany afaka nandreny amin'ny teninao fantatra kehitriny fa ianao rery no mpamonjy mamindrafo amiko Jesosy io atolotra anao ny fiainako manjaka amin'ny fiainako manomboka izao ekeko amin'ny vavako fa ianao no tompoko manomboka androany ary velona ianao efa nitsangana tamin'ny maty ianao mamonjy sy manafaka ianao ary mamelany eloko rehetra raiso mpanaradianao a Jesosy misotra Andriamanitro amin'ny anaran Jesosy nangatahako izany amen ary azambola sandratra azambola sokafana ny masonao fa hivavaka foanao ao fa maranana izao fotoana tsika izao ary anonona ny fanafahana ho anao amin'ny anaran Jesosy
jesosy eo fantatry fa mamindra fo am'reto olona ireto ianao ary ankehitriny de avela ny elony afahana izy ary ny fanaratsy mampahory azy mitondra aretina mitondra olana nampijaly azy hatram'izay Andriamanitra de didiko sy roako amin'ny anarany jesosy tompo miala amin'ny ankohonany sy ny tokantranony ao ianao ny fanamaloto miala amin'ny vatantenany reto olona reto amin'ny anaran jesosy amin'ny anaran jesosy miala fanamaloto miala raza miverina amin'ny intsony mandida nareo ary fanaratsy mitondra olana mitondra fahasairanana mitondra problema mitondra asaloha zay mahatonga andreto olona ireto tsy hainam-piadanana miala zao de zao tokantranony fa olona efa vonjena io no vonjeny Jehova izy ary misaotra tompo fa efa mitazy ianao amin'ny anaran Jesosy Kristy no angatahako izany ny fiadanany tompo ane ho amintsika rehetra zay nanaraka izao fandarana izao halleloia amen dia izay no ten'Andriamanitra sy famporisihana ny fampahirezana lehibe no torina taminao androany nampirisiako anao anatona an Jesosy fa izy reriany no mpamonjy ka dia ny fiadanany tompo ane ho amintsika tsiraray avy maro mo ny fijonona vavolombelona sy fanentanana tiany ho atao aminareo zay manaraka izao fandarana izao fa raha mety aminao dia tongava eny amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely eto Antananarivo raha any amin'ny faritra ianao dia ny akamaroan'ny faritra 20 eto Madagasikara dia efa misy fiangonana RHEFI daholo dia manatona ndreny fiangonana RHEFI reny ny misy manokana mo dia ho feno rivesta eo ataptanana eo mora feno eo no misy ny fiangonana RHEFI afaka manantonany isika fa tianao Jesosy ny fiangonana RHEFI dia fiangonana tsy mialonjafy natao amin'ny olona rehetra manatona an'Andriamanitra fa tiatsika izy ho tahin'Andriamanitra tsika rehetra veloma tompoko dia amin'ny fotoana manaraka indray eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely